fitsarana ny zareo menadareo ny fanenjena zao nanenjena anazy dia hoe resaka accoutrement rehefa nandeha ny fitsarana dia tsy mikotra moa ny mpitory izay nolazaina fa directeur de sécurité amin'ny institution ny amin'ny Sénat zany tsy mikotra moa ny mpitory fa ny raharaha dia efa afaka mitsarana satria efa sy te ara-dalàna na hoe voantso ara-pitsarana avokoa ny rehetra ao anatin'ny raharaha io. Nafinaritra ny fitsarana satria hitantsika ny raha misy mihitsiny ary tena nandeha araka ny fanajana ny lalàna tokoa satria aty amin'ny ajeloka isika dia ilay fanajana ny lalàna hoe application stricte ny code pénal na zay lalàna fanenjehana eo zany no atao amin'ny fanenjehana ny olona anankiray. Ny fampanoavana izay efa fisiko hoe maître de poursuite na hoe tompony fanenjehana dia nangataka izy ny anatsarana ny fanenjehana zareo menada satria izareo zay tompony fanenjehana dia mahita fa tsy misy akory tokony anenjehana zareo ireo ary ny mpisaraka moakadidy moa zany tao aorian'ny débat dia namoaka didy teo ny eo ihany nanatsahatra ny fanenjehana zareo menadareo araky ny andin-dalàna amin'ny code pénal code de procédure pénale 453 hoe rehefa tsy constitué infraction na tsy imputable au prévenu zany amin'ny olona zay enjehana ny eloka anankiray la décision sera un renvoi de fin de la poursuite ka dia nanao izay ny fitsarana natsahatra tanteraka fanenjehana azy ireo zany décision hoe renvoi de fin de la poursuite zany ny décision tsara indrindra itelatrehan'ny ajeloka dia izay tompony fizotrana rahantsika androany dia mirahazy menada ny afafana amin'izao raharaha fitsarana izao. Izay tokoa dia nametraka fitoriana plainte contre X izy io tamin'ireo zay nisambotra anay tsy aradrariny tao anatin'ny herisetra sy feno abibiana arrestation arbitraire arrestation musclé ny apitson'ny 7 volana septembre zany soma 7 septembre rehefa nivoaka teo amin'ny toeram-piasana teo amin'ny commune urbaine Antananarivo. Io fitoriana io dia efa napetraka ato amin'ny tribunal ato ihany fa engany ka mba ho tapitra atreo ary tsy isy intsony karazana tsindry ataon'ny manam-pahefana ataon'ny fahefana mpanatanteraka zay tsy afenina fa nisy zany teo aloha. Raha ny tenako izao manokana dia fantatrareo tsara fa tsy indray mandeha fa efa impolo amin'izao no niakatra fitsarana ary raha niakatra fitsarana tao anatin'izany maromaro niakatra zay dia tsy ho an'ny tenako fa tena ho an'ny vahoaka. Tamin'ity indray mandeha ity dia ho an'ny voakana Antananarivo no nijoronay telo menada ary isaorana ny fitsarana na atsapan'izay hoe tena noho ny andraikitra sy noho ny aradrariny noho ny antony joronay ary antony tonga ny fampitsarana ny fanenjehana dia makasitraka lehibe ny fitsarana manoloana an'izay.